Zo also misy commentaire kely mandelingelina zany io satria ty resaka son ty sy resaka la mozika ty zavatra tiako izy ty de ohatrany makamoara ohatra hoe misy commentaire hafahafa mikasika an'izy. Nisy commentaire voalohany hoe satria za mampiasa CD de nisy niteny hoe mbola CD foana le bande ty nefa ny olona efa MP3 efa ino zany USB efa clé USB de za mo namaly hoe ny qualité am son am CD ny ry zandrika tsara lavitra noho ny MP3 tsara lavitra satria ny son am CD non compressé. De nisy anakiraha nitsoraka avy any hoe tadiavana fay fo mantsy zao koto nitsoraka avy any hoe ngao izy format MP3 rery no azo atao anatin'ny clé USB de nime daholo ny bande rehetraretra satria hoe koto zany ohatra hoe tanavo sy zavatra zay tsy mety amiko de azavaiko inona moa zany tsy MP3 rery no azo atao anatin'ny clé USB. Ok, de napetrako fantanina hoe fa formana hira inona no ataon'la anatin'ny USB akoatran'ny MP3 raha zany. De miteny aho hoe FLAC, format FLAC. De manontany aho zany hoe aiza moa no ahitanao format FLAC ny hira gasy mandeha. Ny hira gasy mandeha zany mahita format FLAC ianao ery amin'ny tsy haiko ery amin'ny super musique sa ery amin'ny analakely amin'ny carte sa ina nahitana hira gasy amin'ny FLAC. Na raha ohatra hira vazaha de azo vidina amin'ny internet ohatrany hoe misy karazana tsy chargena ny format FLAC. Fa de zao no zavatra mipetraka marina fa anatin'ny clé USB azonao asina format WAV na FLAC na M3A sy ny rehetrarehetra. Fa za atao trano atao trano fa maninona zany mampiasa clé USB atao trano, zay fantanina voalohany. De maninona no nino moa zany nitady format FLAC zany de ataoko anaty clé USB de alefako ato nefa atao trano zany manana CD koa ohatra mampiasa CD zany original Robbie Williams. De ity CD ty namboariny tompony mixage mastering amin'ny ilany anazy tany amin'ny studio CD original. De raha ity CD original tena alefako ato de ny avy eo amin'ny lecteur CD na amin'ny lecteur CD amin'ny CD-ROM amin'ny ordinateur de mampiasa sortie optique câble optique ty. Câble optique ina moa zany format tsisy mivilana na kely satria flux lumineux no mandeha ato amin'ty home cinémako ty. Ka ty ampli ty zany ho an'izay tsy mahafantatry ty de AVR X3400 Denon AVR X3400 any amin'ny maherin'ny 2000 euros vidiny io zany hoe any amin'ny 50 millions FMZ 50 millions FMZ vidiny ty. Karaha ohatra any amin'ny manao investissement na chaîne wifi akoatra ny baffle ino moa zany ny JBL sy ny rehetrarehetra anao investissement any amin'ny presque 100 millions zany amin'ny matosy de clé USB no ety nampiasainao clé USB nampiasainao nefany ato trano no mianao an'izy anaty tômôbila mbola fampitadiavana ty misy miteny afaka mampiasa wave la anatin'le anina wave tsy maresan'ny ina moa zany ny qualité CD ina moa zany FLAC mety eo ihany fa FLAC autoradio i zany mamaky FLAC mbola fampitadiavana koa zavatra zay. De ato trano mampiasa izy dao inona mampiasa USB io
optique io sortie optique fa ny tena ampiasaiko dia HDMI voaka ny carte son zany manana possibilité hoe misy an'ity sortie optique ny carte son l'ordinateur de raha ohatra ka ieno tsy haiko flaque araka teny teo na ohatra zany de anatin'ny carte son kany de optique de miditra ato amin'ny entrée atao amin'ny ampli ato de azoko atao koa ny satria za manana carte graphique anankiroa carte graphique inona moa zany miaraka amin'ny chipset na carte graphique inona le Nvidia firiny anna teo GTX 490 ngamba izy raha tsy diso de misy sortie inona moa zany HDMI na inona moa zany ty anankiray ty sadidiko le port DP display de mampiasa an'ity ity HDMI ty afaka mamoaka 4K zany format ny zavatra anaty ordinateur ao de miditra anatin'ny télé 4K koa ka mandeha miresaka hoe mezan-dralahy za hoe ngany MP3 reny azo atao anatin'ny clé USB de manontany tena hoe efa magnino any ampiasa clé USB ato an-trano raha mampiasa CD original zay le izy de mila za tsy haiko mety tsy fantatro mila za raha mahita hira gasy amin'ny format FLAC lisany aiza ny vidianana an'izany satria raha ohatra tianjama ny anoko teo tsy tianjama ny vidiko tao amin'ny ino moa tao amin'ny FNAC CD ny tianjama original de akan'le CD original iny zany de anao conversion MP3 na FLAC nefa raha CD no zany formana son anaty CD no vadikanao FLAC de mbola asa be zany de inona ny antony nefa ato trano miano an'izy ka zay le izy tsy tiako le commentaire le hoe mitady fika foana zany inona moa zany mitady fay amin'ny koty foana zany amin'izy fa zay nazavako amin'izy optique io ka raha ohatra ka FLAC araka teny-dralahy zany manana ino moa zany hira format FLAC ao anatin'ny ordinateur ao de inona ny antony téléchargeko anazy transféreko anazy amin'ny clé USB de aveo atsofoko eto ny clé USB io misy entrée clé USB ao amin'ny façade io inona ny tokony hanaovana an'izy fa de tsy maintsy miteny foana zany tsy maintsy mitady fika foana zany hoe tsy fantatro koty zany ohatra zany tsy za lesy tsy azo lesany am'zany sura daholo